Situé dans le quartier d'Ankarabaouk, au sud de la capitale, Hakant Contemporary est un lieu d'expression et de création contemporaine. Ce projet du fonds de dotation HYCREC a pour objectif de révéler la richesse et la créativité contemporaine de Madagascar. Il ambitionne aussi de contribuer à la promotion du dialogue entre les scènes locales et internationales. Le izy zany sady ataontsika hoe fondation no sady toerana koa afaka anaovana fampirantiana no afaka anaovana résidence koa toerana afaka anaovana mpanakanto afaka anaovana exposition fa misy toerana koa ty toerana ambadiky le rideau ato ty afaka anaovan'ny artiste expérimentation afaka miasa izy afaka manao production izy afaka mieritreritra izy afaka mifampiresaka dia niteneniko teo koa zavatra amafisina mihitsy le firesahan'le artiste tsy hoe artiste mifampiresaka amin'ny artiste ihany fa ny artiste afaka miresaka ohatra hoe amina entrepreneur ohatra na artiste miresaka amina tsy haiko hoe ohatra olona scientifique ohatra na ny artiste miresaka amina expert avy eto amintsika avy eto Madagasikara na expert koa avy any ivelany dia le akanjo zany misy exposition eo amin'ny telo exposition telo isa-taona eo dia le programme les résidences aloha ny iny mbola vao manomana anazy zay hatramin'izao. Pour l'exposition inaugurale, les responsables ont choisi de mettre à l'affiche une sélection enrichie par des signatures tant malgaches qu'étrangères. On y découvre des écrits de Jean-Joseph Lapéarville et quelques œuvres du photographe Ramil. L'un des grands coups de cœur du public reste le Mental Clinic de Yasemin Baydar et Birol Demir, qui est une conception utilisant aussi bien l'art que le digital ou la robotique. Mais Hakant Contemporary ne constitue pas seulement un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu d'éducation. Cet endroit accueillera également les enfants des écoles primaires publiques afin de leur permettre de découvrir puis de s'imprégner l'art contemporain dès leur plus jeune âge. Ce lieu sera également accessible gratuitement pour le public. Dia nitanjony le fonds de dotation HYCREC anandratra ny kolontsaina sy ny zavakanto malagasy ataony malagasy sy iaraha-miasa amin'ireo olona hoentsika avy any ivelany. Mpianatra ny EPP isaka-sabotsy dia isy EPP ho avy ato hivisite an'ity maimaimpoana dia efa avy eo izy amena goûter. Ny tanjon'izay dia azavaina amin'ny ankizy malagasy hoe inona no atao hoe kolontsaina, inona no atao hoe art et culture. Dia nahoana moa zany na mahantra ary na adiny roa ary mandeha tongotra mandeha mianatra maraina dia takatro zany, afaka jereko zany, afaka kitihako zany, afaka miresaka amin'ny mpanakanto